Bonjour, bonjour daholo. Ya, za zany mba te teny kely misy zavatra roa tiako tenenina. Ny anankiray dia misy ramatoa nilaza hoe zay olona exilé rehetra dia lazainy fa hoe nanao an'izao nanao an'izao. Ny tiako tenenina dia voalohany aloha i ramatoa tahina tsy nafantatra anahy mihitsy izy tam'izay mbola tany andafy, tam'izay mbola exilé, ary izy raha teo koa tsy fantatro. Fa rehefa izy le saika andeha aty Madagasikara hoe nangataka protection tamin'ny ministra Fanirisoa dia ohatran'ny tsy nahazo fahafaham-po no niantso ahy. Tamin'izay mbola nilaza taminy hoe aleo miandry kely aloha fa mety ho hita eo ny évolution n'izany situation zany. Bon, izy moa zany tamin'izay niteny hoe s'il te plaît aza avelanareo pété câble. Bon, iny moa tsy dirako fa rehefa avy eo magaga anahy milaza fa hoe nanao chauffeur livreur, plongeur ny asako tany. Voalohany tsy mialatsiny fa tsy manambany ny asan'ny chauffeur livreur na ny plongeur satria any andafy dia tsy misy asa ambany zany fa samy manana, samy miesaka miaina amin'ny atsemboana ary samy manao ny asany rehetra na éboueur ary dia respecten'olona amin'ny asany. Fa za kosa nefa zany dia ialako tsiny, ialako fondro, ialako saloy fito fa tsy mbola nanao an'ilay asa, nanao chauffeur livreur na nanao plongeur araka ny voalaza an'izay, fa misy provy tsara. Ny zavatra nataoko tany nafahako ny aina dia ankoatran'ny hoe ma-exilé mahazo fanampiana avy amin'ny état français dia nanana petite société, petite entreprise, auto-entreprise nanao importation na épices, huile essentielle, huile végétale de Madagascar. Dia midistribuer an'ireny, manome an'ireny, mandefa an'ireny any amin'ny olona manao marché na koa le olona professionnel ohatran'ny hôtel sy ny salon de massage, dia eo koa moa zany ny individuel. Fa parallèlement amin'izay dia nianatra zany rehefa nahazo an'le titre de séjour de 10 ans tao amin'ny fanjakana dia niverina nianatra informatique. Nandritra fotoana lavalava ny nianarako ny informatique ary rehefa vita ny fianarako dia nanao auto-entrepreneur, nanao an'ilay antsoina hoe administrateur système réseau. Angamba fantatry ny anontany io tokony anontaniany madame Tahina ihany i Cynthia, i mamany Luc, fa ny vadiny dia auto-entrepreneur koa amin'ny informatique. Dia anontany azy ohatrinona ny barème na ny ohatrinona ny TGM
an'ireny olona manao auto-entrepreneur amin'ny informatika ireny. Nisy gasy namana niara-ny asa tamiko maromaro mahafantatra tsara an'izany. Sanatria tsy hoe miambo ny teny an'izany fa tsara zany mba hampahafantarina an'le olona hoe misy zavatra tenenin'ireny olona reny dia hitanao hoe mikapokapoka fahatany zany, fa tsy tena mahazo information momba an'ilay olona izy. Zay zany ny tiako lazaina mahakasika an'iny. Dia pour vous dire, satria zany asa izany ny nafahako ny subvenir amin'ny besoin tany andafy, nafahako mbola misubvenir amin'ny besoin le zanako nianatra tamin'ny université anankiroa. Dia hitako hoe na de conseiller ny filoha zany tenako am'izao dia manohy manao an'izany asa izany, manao ny asa momba ny informatika sy asa momba ny exportation ndray zany ny ataoko zao, satria avy aty Madagasikara mandefa an'ireny any andafy. Misy clientko efa clientèleko zany efa be da be any andafy izay mbola en contact amiko manao an'le izy. Zay mikasika an'iny tsy valiko le resaka tsy de misy dikany loatra, fa ny tiako tenenina amin'ny tahina fotsiny na de tsy ao anatin'ny fitondrana zany tenako tsy ho tonga am'izany etape zay eritreretinareo nofinofisinareo, satria mba nandany ron-doha tamin'ny fianarana ihany ny tegnanay izao. Ka izay fianarana natao zay dia natao entina hisedrana ny fiainana. Ka rehefa miteny amin'itony réseaux sociaux tony mba ho crédible dia alaivo tsara aloha ny information momba an'ilay olona tenenina. Zay ndray voalohany. Faharoa manaraka an'izay, mahakasika ny rahalahy, mialatsiny amin'le nom izay ahafantarako azy eo amin'ny Facebook, fa za mbola tsy mifampiresaka aminy, i Rapetsambava. Hitako le publication mahakasika an'le hoe namoy ny reniny izy nefa tsy afaka nandeha taty Madagasikara. Eto zany dia miantso ary tsy vitan'ity direct vidéo ataoko ty ihany, fa iresaka manokana amin'ny filohan'ny fanavaozana mba ahafahany mandevina ny reniny. Satria zavatra ny ainako zany de tsapako hoe mafy be tamiko, ary tsy afeniko anareo fa saika hiteraka depression tamiko le izy, le tsy nafahako nandevina ny reniko nandritran'za any exil. Ary anisany nahatonga anahy tena hoe lasa nahery fo be niady mafy mba tsy maintsy nanao ny anasorako ny Rajoelina teo par tous les moyens. Raha za miteny hoe par tous les moyens de fa azonareo imaginena tam'izay zany ny zavatra nieritreretiko. Fa ino moa zany isaorana ny an'ireo miaramila nanampy ny vahoaka fa moramora ihany tsy araka ny nieritreretanay azy ny mialany Andriamatoa Rajoelina. Ka eto zany Andriamatoa filoha dia miantso, ary miantso anao koa Andriamatoa Prime Ministre mba omeo asay voavelao ho tonga somatsara amangina ny fasan'ny reniny i Andriamatoa Rapetsambava. Fa hitako hoe narary be tamiko le izy dia tsy tiako ahazo ny malagasy praitandrazana tamiko. Tsy afeniko anareo fa ny fotoana tena hoe nampandositra ny Rajoelina zay vao tafatomany reniko.
Ka ny tiako tenenina amitsika amin'izany io resaka exil io tsy le problème économique ny problème. Ohatran'izany miteny hoe efa nisoa olo angalera be tany, zany koa de diso satria nafantatra anazy tsara za. Fa tsy any amin'ny économique ny problème ny exil, fa any amin'ny resaka patriotisme sy ny mal du pays. Zay zany ny problème. Ka ho anareo zay mieritreritra hoe zao io taty andafy etc. Afaka miteny an'izay teneniny rehetra. De toute façon, tsy henatra koa ho an'ireo namana sasany exil zay mety ny galéré be. Tsy henatra zany any andafy, fa ça peut venir à tout le monde. Ho hitanareo fa nary i Rasomaro Maka reny exilé reny na de efa nandrangotra an'izay azo nandrangotona taty aza, dia ho hitantsika eo reny afaka 2 taona, 3 taona, 4 taona, 5 taona. Ka izay no afatrafatra fohy ampitaiko androany, fa mety mbola hisy ihany ny fandaharana lavalava izay itenenako. Fa ny androany moa inspiration tonga tao anatin'ny fanaovana la marche anty ambanivohitra aty, de tsara ihany fampizarana amitsika manaraka anazy zany zavatra izany. Izay angamba no tiako tenenina, sinon veloma daholo, veloma. Bon dimanche.